Tianareo ve ny firavako? Tena hojerenareo foana io zany androany. De olonareo zao efa ino ary zany? Zao hitanareo zao, za efa leony mandre olona manao foana hoe za sahirana de atao fialatsiny. Amin'ny tsy fanaovana ny zavatra tokony ho ataony, toy ny hoe fikarakarana ny tenany, na ny fandanim-potoana miaraka amin'ny olona tiany, ny fiantsoana olona ndray, ny fanaovana zavatra avy hatrany, fandanim-potoana miaraka amin'Andriamanitra. Ay zao misy olona avy ohatranao. Sahirana za tena tianao zavatra fa tena sahirana zao hitanareo, za tena tia hitanareo matetika fa sahirana. Hitanareo za tena mba tia sakafo tsara fa zao za tena sahirana foana ka tsy mahavita zavatra tsara. Za zany saika lasa mandalo zany adalana misy eo foana. Hitanareo za zany tena za sahirana foana, tsy manam-potoana andinihako zay zavatra eo fiainako mihitsy. Za zany tena sahirana be. Sahirana be. Fa Andriamanitra tsy mitady zay asahirana antsika zany. Fa manao zay hampamokatra antsika izy. Tena marina afaka lazaiko hoe ny mahasahirana matetika miazona antsika tsy hamokatra foana. Ndrehetra zao tia alala daholo raha afaka mividy indray amin'ireto boky reto izy fa tsy mivarotra an'ireto zay. Efesiana 5:5-10. Koa tandremo tsara zay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala. Averitsika rehetra tandremana tsara. De am-pahendrena araka ny izy, tsy amin'ny fahendrena na amin'ny adalana fa araka ny fahendrena maranitra, olona marantsaina, mampiasa ny fotoana mety rehetra, mividy ny fahafahamanao rehetra, satria tena ratsy zao fiainana zao. Jereo ny Kolosiana 4:4-5. Mandehana amin'ny fahendrena, amin'ny fahamailona sy fitandremana amin'izay eo ivelany ireo zay tsy kristianina, araroty ny andro sy ny fotoana rehetra zay azo anao vantsoa vidinao izany. Zao sika no ambasador'ny Kristy, sika rehetra zay mitonao kristianina. Sika zany tokony andeha iaina sady dokam-barotra ho an'ny Kristy. Ny olona zao de natao hijery ny fiainantsika de aniry izay fiainana iainantsika. Amen. Nga zany ndika hoe mianatra ny eo amin'izao tontolo zao sika fa tsy zao tontolo zao. Ka ny olona zany mety hoe hiasa saina foana mandrapatsapany fa iongitra zany volondohany zany fa tsy ho antsika zany. Tsy zany ny fiainana normal rehefa tena iainan'ilay fiainana vaovao sika. De izay nahafatesany Jesosy iainantsika. Hoy izy hoe zany ny lalana. Ka mampianatra antsika fomba fiaina izy izay anampy antsika tsy iaina fiainana tahaka zany. Hoy izy hoe mila ararotsika zay tombontsoa misy rehetra. Ka rehefa miara-mipetraka isakafo amin'ny namanao any am-piasana ianao, na rehefa avalinao am-piasana na zay mety ho izy eo, ka hoe mifosa daholo ny rehetra, tarainany amin'ny asa, mitarainany amin'ny mpampiasa anareo, tarainany amin'ny fipetra misy, mitaraina de mitaraina, de nao koa makeo zany. De tena nandany fotoananao ianao, sady nanary tombontsoa koa. Tsisy ilay natoroteny zany hitanareo na de hiteny azy nareo hoe ianao tsy tokony menomenona, ny Baiboly milaza hoe bla bla bla, tsy manosikevitra anao zany fa afaka miteny ianao hoe zao hitanareo. Tsy haiko aloha ny sasany aminareo fa za manokana feno fisaorana fa mananasa fa betsaka nke ny olona zay tsy mananasa akory. De hitanareo mety ahita fahafana manipiteny kely eo ianao ho an'Andriamanitra mba anao atsikana kely eo ianao zany ho an'Andriamanitra toy ny hoe misaotra an'Andriamanitra fa mananasa. Zao hitanareo za mivavaka ho an'ny zava-misy ato, mety tsy tsara aloha ny zava-misy, za mivavaka ho an'izany ary mino aho fa hitanareo Andriamanitra ny miasa, ianao tsy mila mitory resabe mandritra ny ora ray. Mba azona teny kely ho an'Andriamanitra amin'izany. Za zany tsy manosikevitra hoe mandeha miasa ianao de hitanareo ho lasa famantarana kristianina adalo am-piasana, satria raha zany ianao de tsy mba hisiainanao zany tsony ao
fa afaka ampiasaina foana zay tombontsoa misy eo marina miresaka aminareo zao ino kely ny tontolo ange zao tena feny korotana tsy mampino hoe zany ka tena tsy mampino ny korotana eto tany zao tena ratsy tsy mampino mihitsy tena ratsy be tiako tsony hoe ahoana ny lazana azy ary ny baiboly milaza fa ny aizina maizina hatrany ary ny mazava iazava hatrany de izy fisarahany eo amin'ny olon'Andriamanitra sy ireo olona zay tsy an'Andriamanitra ary tsy afaka mametraka sika hoe ny fananana marika famantarana kristianina na azo fijaliana amin'ny tendantsika de ampilazantsika fa hoe kristianina sika ary vao maika zany tsy mety rehefa mandika ny lalàn'ny fifamovozana iny sika na manao teny-dratsy amin'ny tanana rehefa tsy faly amin'ireny mpamily afy reny sika raha vao misy olona amin'ny fiara mihoatra kely anao tonga de enao zany taka tsy manaiky zany ianao efa misy famantarana kristianina ny klaksoneur tian' Jesosy ianao hitanareo zao ny marina sady mampalahelo zany no mampiome fa tsy tena mampime loatra me sika satria tsy tena hitatsika koa zay atao amin'ilay izy ngamba fa ny marina tokony hovainy zany Andriamanitra tsy nangataka ho sahirana ka ho kizitina de tsy anana fifehezan-tena mba andeha amin'ny vokatry ny fanahy nitady atsika mba amoa izy mba hanao ny ankamaroan'ny fotoana atsika rehetra anararotan'izay tombontsoa rehetra amoazana ho an'Andriamanitra afaka manova fiainana ianao amin'ny fivoanany amin'ny olona de mitondra tena ho tena kristianina hoe afaka manova fiainana ianao fila aminareo zao no maniry asa fanimpona afaka manomezany anareo azaoto zao fa misy zavatra roa zay niantsona antsika fanelanelana sy fampihavanana natao iara-iasa amin'Andriamanitra sika de ijery ny olona hiavana aminy hitondra fifandraisanao aminy amin'ny alalan'ny teny sy ny asa de hitako hoe mety kokoa amin'ny asa zany no ny teny azy mivoahany amin'ny olona de mba manombo miteny azy zany hoe mity olona ianao mba mitsika de ho tsara fa aza de korotana taka ny olona rehetra ary efa manontany anao izy hoe ahoana no nanao fiadan'olotra zany de afaka miteny am'izay ianao Andriamanitra mitady anao fa raha tsy mila anao izy mety tsy ho teto ianao tadiavin'Andriamanitra sika Kristy ao anatsika fanantenany voninahitra izy ao anatsika ny fanantenany sy ny voninahitra fa hitako hoe zany ihany koa no fanantenana azy omem-boninahitra Jesosy te hiasa amin'ny alalanao ianao tsy voatery hijery ny olo-kafa zay ampiasain'Andriamanitra zany de anao hoe za koa mba te hanana asa fanimpona niza te hanana asa fanimpona afaka mitady zany ary tsy voatery ho eny ambony pilipitra zany na ho eny ambony altara mety eo ny manodidina anao zany mety eo ampitanao eo mety eo anatin'ny solosainanao ampiasana amin'ny sakafoanana mety eo eny an-dalana eny afaka ny joro vavolombelony tompo daholo sika zao na 5:15 ndao jereny zany rehefa mitombo na mamovobetsaka nareo ankalazaina sy omem-boninahitra ny draiko de ho hita fa tena mpanaraka tokoa ianareo zao na fa 5:20 tsy anareo no nifidy fa zany nifidy anareo zany nanendry anareo namboleko ianareo tena tiako zany hitanareo za mino fa naiza misy atsika zay firenena misy atsika na faritany misy atsika na tanàna misy atsika na trano ipetrahantsika za mino fa nataon'Andriamanitra eo misy antony sika Andriamanitra nanao amin'ny toerana misy anao zao io toy ny voninkazo naniry ka rehefa te hamindranao anoany izy de ho ataony amin'ny toeran-kafa ianao fa aza miezaka rery zany ianao raha tsy efa namelatra aloha aleo fa averiko indray zany aza miezaka nihetsiky zany ianao raha tsy efa mamony aloha eo am'izay misy anao eo averiko indray aza miezaka mihetsiky zany raha tsy efa namony ianao eo am'izay misy anao eo aloha
zany naniraka anareo mba atonga anareo andeha sy amofona ary mba aharitra ny vokatrareo de mba haritra sy toetra zany ka zay rehetra angatanareo amin'ny raiko amin'ny anarako aneonareo ny amiko rehetra de afaka nomeny anareo zany zao toy ny fanambarana afo zany raha toa ka mamoy ianao zay rehetra angatanareo amin'Andriamanitra de omeny anareo fomba tokana zay haiko mba hampisy lanjany akory zany teny fikasana zany de famoazana vo miaraka amin'ny famatorana ara-panahy ihany angamba ka rehefa tsy voasa amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra sika de mety hijano kristiana zaza amin'ny fiainantsika rehetra de ianao ihany manao zay afaly ianao eo de mitady zay afaly antsika ny foana sika zany de mankalalay teny hoe sorona de mankalalay teny hoe mafy hitanareo fa de diso fanantenana eny foana ianao rehefa misy ady sy fanenjehana fa mila afaka niaritra sika hoy ny baiboly hoe miareta ny zavadrehetra amin'ny toe-po tsara mariny mba sainao nge zany zany zao de teny maharary ereto zay zava misy ka na de tafiotra zay tsy tao anaty filazana azy zany ianao zany mihevitra hoe mba hahita andro mihira de le olona fa may ary ve ny andronao ary Andriamanitra tsy mitady anao an-dalàna tahak'izay ataony hafa zany de anomboka hiteny karazan-javatra eo mivavanao eo tsy azoko mihitsy zany zao resaka Andriamanitra mankany am-piangonana de manome de jereo anefa tsy Andriamanitra mitady atsika ilay olona milaza hoe eny ary fa fitsapany zao manana fahafahana zao amelana an'Andriamanitra amiratra ampio a Jesosy mba ilamina ampio mba hamony vokatry ny fanahy te mba anao zay ho ataonao anatin'ny tranga tahak'izao zany zao tokony mivavaka voalohantsika raha vao misy olana fa te mba anao zay ho ataonao de mety hoe anao zarotsy Jesosy zao tsy izy ianao fa manana ny fanahiny kosa ary manana ny anarany ianao ary manana ny heriny ianao ary zanany ianao de hitako hoe raha mifandraisina amin'ny fotoana zao zany fa tokony mba ampiseho sika farafaratsiny ny fitoviana aminy ny vokatry ny fanahy tena manandanja mihitsy matetika saiky voakasika koa ny fanomezam-pahasoavako mba inona ary ny fa tsy mbola tena voakajoko akory azy hoe inona ny azy zao nanapa-kevitra ny tandrina koa ny vokatry ny fitiavana faliana fiedana ny faharetana tsarany famoram-panahy fahalemem-panahy faharipo fanetretena fahonona tena fanaovan-javatra mba hatsara ny fiainany hafa kokoa hitanareo ny fiainana mamokatra indrindra afaka iainanao de ny fanalanao ny tenanao an-tsainao ao de ny fiainanao mampifaly ny hafa ihany koa manantena tehaka amin'izany satria tena mila rovintsika ny fitiavan-tena raha pitso arivo ianareo ve le hira hoe ianao de am-boka ao foana zany zao de tena hira taloha mihitsy fa zany hiran'izany diso mihitsy ny hoe za foana ny tao an-tsaiko tao saoran'Andriamanitra ny amin'ny fiovana eny ary hita fa to afaka mankany afatra amin'izany raha te hilaza zavatra avy amin'izany za miny fa fahatsopana-tenana ny fahasairanana ary hitako fa ozona ihany koa zany hitako fa fomba ny satana angalarana ny fiainana zay tian'Andriamanitra ho ananan'ny olony zany de rehefa manakaiky ny farany sika de efa manakaiky ny fotoana iverenan'ny Kristy de miamatra ihany koa ny olona eto tany eto de isahirana daholo koa ny rehetra ka nahoana zany de misy ifandraisan-daholo zany rehetra zany ndao nge jerena ny Marie sy Marthe Luka 10 ny 9:30 ary raha nandeha izy ireo de niditra teo amin'ny vohatra anankiray Jesosy ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampandroso azy ao an-tranony ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria izay nipetraka teo anilan'ny tongotry ny tompo ka niain'ny teniny ny Baiboly milaza hoe mila mahalala ny fotoana amangina antsikisika ka Maria nalala fa hoe tonga zany fotoana famangina azy zany Jesosy zany tao an-trano tao fa najanony daholo zay zavatra nataony
de nipetraka izy nanararoatra zany famangina azy zany. Ny sasany aminareo zao tena nanadiny fotoana nareo tamin'ity herinandro ity satria hoe te ho avy nareo mba iona amin'Andriamanitra amin'ny fomba miavaka fa te mba hanokana fotoana nareo amin'izao ionona ny teniny de iderana azy ao amin'ny trano tena feno olona pino fa te mba ho avy sy hiaraka amin'Andriamanitra ianareo. Fotoana ho an'ny famangin'Andriamanitra anareo zao. Fa mazava ho azy raha ny olona rehetra zay tokony ho avy eto koa zao no eto, nefa tsy zany fa hoe sahirana be no avy eto. De mety tena mila honisarika olona maro mihitsy sika amin'izany. Hitako tsy tokony hoe isezan-seza-bangy zany mihitsy ao am-piangonana aza. Na oviana amin'ny mahadiso fanantenana ny olona ankehitriny, fiangonana rehetra zao tokony feno hipoka. Ary mety tena hitobaka mihitsy zany. Raha zay efa ao anatiny koa aza no manomboka mba miasa. Ary tsy miteny aho hoe manaonao asa eny, fa hoe tena maneho fa pino marina zany. Ka Maria zany nahalala ny fotoana namangina azy. De nijanona izy. Hitanareo rehefa sahirana ianao, de tsy manaiky ajano zany Andriamanitra aza no mandalo. Nanatona zavatra teo amin'ny varavaran'ny hotelinay zay. Aza elingeleniny zay. Fa ianao tsy tokony hanana zany amin'ny fiainanao. Satria ninona dravitrao isan'andro eo. Andriamanitra manana zo hanapaka ny dravitrao solon'ny azy amin'ny fotoana izay tiany eo. Za mino hoe fa nanana dravitra, za tena olona tia tanjona ary mifoha isan'andro miaraka amin'ny planina. Afaka lazaiko anareo zao zay ny manoko roa herinandro avy eo. Zao ny marina mety ho telo angamba. Za mijery fotoanako foana isa-maraina, za olona tia manao tanjona, za te amovo tsara, za mahatsapa tsara ny fiainana rehefa mamovo tsara fa ny ankamaroan'ny fotoanako tsy mba fanaraka amin'izay ny manoko zany foana satria Andriamanitra no manana ny zo manapaka ny ahy. Maninona no zany manontany anareo asa hoe ny olona rehetra eto tany ve no avelantsika hanapaka zany? Mandamina an'izay anadiovanao ny tranonao zao ianao androany zay hoe efa tena mila diovina marina. De raha vavy Marta ny antso anontany anao raha mba afaka hiaraka etsena aminy ianao amin'ilay varotra lehibe izay hitany tany. Ary efa nampanantena an'Andriamanitra ianao fa hoe tena hiala amin'izany trosa zany ela hoaniny amin'izany fanaovanao trosatrosa zany ary ianao zany mividy izay hitanao rehetra amin'ny fihetsem-po ely satria hoe fitopolo isan-jato latsaka tena mila azoko zany. Ka de tsy mampanina antsika no mamela zavatra tahaka zany anakatsakana antsika fa rehefa Andriamanitra no te mba hanakana antsika. Mety hoe mba miezaka ny anaraka ny planinao ianao fa ianao zany mbola misaina ny mamanao anitra sy ny entoanao anitra any amin'ny fitaizana azy any zay tsy hitanao efa orovolana zao. Zany koa zave Joyce mila misaina hatramin'izany ve sika? Angamba mila zany sika. Na hoe sahirana amin'ny planinanao ianao de ianao zany mbola misaina olona zay iverinao fa tokony hoe antsonao sy ho ampahirezinao. Za tena sahirana be ny andro akoatr'io ary mbola mitahiry olona ato an-tsaiko foana vehivavy tanora ray bevoka be. Ary haiko matetika ny olona bevoka de tsy tena mevitena mba ho tsara zany mihitsy aloha fa de hoe bevoka fotsiny ny tsapany. Bota de bevoka. Tongotra mivoto, tsy atonon'akanjo. Marary lamosina. Na ianao to misy zazaro mifikitra aminao. Za zany mahatsiaro toreny hoe tokony antso azy reny foana de mba hiteny azy hoe mahafinaritra izy. Hitanareo matetika sika manao hoe ratsy miteny amin'ny olona tahaka ny hoe. Za efa nianatra zany efa ela be raha tena tiaka fisisa amin'izao fiainan'izao de mbola mila manao zay anjara sain'Andriamanitra ataoko izao koa. Marina e. Ka azo antoka fa manana plano Maria fa Jesosy nanaka an'izany tonga izy. Tao an-trano tao. Fa Marta, 500. Marta sahirana tamin'ny fanompoana be. De avy izy ka nanao hoe tompoko mba tsy mampanina anao va? Ny amelan'ny rahavavy koa anompo rery.
mba ianareo ve fa ny olona sahirana de sahiran'ny olona zay tsy de sahirana loatra tahaka azy fa mahatezitra ny olona kizitina sy miasa saina ny olo-kafa zay manana fiadanana isika hoe kamvelona tsy manao ninninna tena ovy be mipetra-potsiny de mijery vorona mandalo nefa ny olona manao zay any vanany zao tontolo zao rery ka i marta tsy tia zany hoe Maria namelan Jesosy anelingelina azy fa ny tompona maly azy ka nanao hoe Marta Marta maro ahina sy be riana loatra ianao zao tsikaritra reo izy tsy niteny Marta tsy asa akory fa niteny izy tsy anahy misy ny filanjavatra raina maromaro eo fa Maria no safidy ny anjara tsara zay hitondra tombony ho azy zay tsy mba hoesorina aminy mihitsy izany hitanareo za zao te hanosokevitra androany mba anomboantsika manao ny fotoanantsika amin'ny zavatra zay aharitra mandrak'izay dao verandray zany dao hanomboka anao ny fotoanantsika kokoa ho amin'ny zavatra zay aharitra mandrak'izay amen